Andriamanitra nanao ny tany, Andriamanitra nanao ny lanitra, Andriamanitra mifidy any Saoly apôstôly, malaza izy raha samy apôstôly. Saoly nankasitraka namoina Stefana, Saoly nanenjika hatrano kristianina ary tsy nijanona fa nanenjika ka hatrano Damaskosy tany nefa izy miseho tamin'i Jesosy. Fa nisehony nivay ny fony, ilay mpanenjika taloha tsy nanenjika intsony. Somary nisalasala any asa ny sitrana fi Saoly mantsy ilay nitondra taratasy. Fampisamboana nefa tsy afany safidy, fi Saoly nefa fanaka voafidy. Tsy namboatidy ary tsy andrelakory, i Saoly avy hatrany dia nitory. Ireo izay nandalo dia talanjona, tsy velena nanatanjona ny sambotra sy ny antso ny anaran'i Jesosy. Izy nandresy lahatra trano ireo Jiosy tao Damaskosy hoe Jesosy no Kristy, niendry hamono azy ireo Jiosy izay tsy tia. Fi Paoly nafantatra ny fihendreny, dia aleo mitsoka ihany aza ny tena fahendrena fa ireo Jiosy nanenjika sahady, izy ireo dia niandry teo ambavahady no ny alina, dia iray naneny tompontsika. Fi Saoly no ny alina dia namidinina tamin'ny spika teo ambany. I Saoly tsy sorena fa tao Jerosalema dia nikasana eo tamin'ireo mpianatra, fa ireo tsy mino hoe Paoly no vao mpianatra, i Barnabasy no